Député Fetra Ralambozafy Mololona antoko manaja ny rafitra ny DIM. Vidy mpanafody eny amin'ny farmasia nahitana fiakarany 5,100. Mitaotry ny Covid-19 misy ireo olona tsy samy mamonjy CSP2. Sabotsy fahasivy 12 ny volana Jolay, miraba finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ianao amin'ity farany herinandro ity, ary dia manasa anao ampitiavana sy ampanajana ihany koa izahay eto amin'ny MBS iray manontolo anaraka ity fotoana itsika ity hatramin'ny farany. Ny tatitra mahakasika ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara indray no entintsika manomboka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tateriny nomen'Andriamanamisata eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Raha ny antontanisa izay navoakan'ny avy eo anivon'ny CCO Ivato androany dia nyampy iray indray ny olona laviny ity valana aretina Covid-19 ity eto amintsika ka lasa 5,50 ny fitambaran'izy ireo ankehitriny. Nyampy 2,700 indray ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus, ny 3,57 avy eto Antananarivo, ny 4,40 avy any Toamasina, ny 7 avy any Fianaratsoa, ny 2 avy any Atsiranana, ny 9 avy any Toliara. Lasa amin'ny totaly 7,790 izany ireo mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto amintsika, 5,700 no mbola manaraka fitsaboana akaiky eny anivon'ny tompom-pahasalamana ka ny 2,70 ny marary mafy. Ny ampy raiky amin'ny 300 androany ireo sitrana ka lasa 7,303 nisan'izy ireo. Avy hatrany dia vadika amin'ny lafin'ny fahasalamana isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nitsidika tompom-pahasalamana fototra na ilay atao hoe CSP2 teny amin'ny faritra Itosy iny sy teny Andresoro ny mpanao gazetiny MBS androany Ravira Zafimahenina sy Mathieu Princy nijery ny fandraisana ireo marary sy ny fanafody hita eny amin'ireny toeram-pitsaboana ireny. Toy izao ny fanadihadiana. Tsy ny tompom-pahasalamana fototra rehetra tamin'ireo 7,20 isa afaka mandray ny olona manana soratra aretin'ny Covid-19 no ampy fitaovana sy fanafody. Ity iray mpianakaviana ity nitety CSP2 amin'ny isa 2 tsy nentina hita ny fanafody tokony hitsaboany tena. Io zany tokony araka le vaovao mandeha foana hoe raha misy tsy azo azy ny fahasalamana dia manatona CSP2 tokony dia nanatona zay tokony nanakitsako be ny vatana tokony mikoatra amin'ny lahady zany. Mikoaka marary be ny tratra. Efa vozona amin'izolontsika mitezana 3 andro tsy maheno tsirokanina, tsy maheno inona mihitsy zany sady tsy maheno fofona zany. Fanafody zany dia le fahasahiranana moa zany dia tsisy hoe fomba hoe ahafahana hoe mividy fanafody fa dia izay taratasy fanafody nomeny dokotera zany no iny zany no entina mankateny CSP2 dia izao hitanareo zao hoe tsisy. Dia ireny CSP2 iry Akadimanga mbola be tompoko. Io izao misy karazany 3 zao izy io, vitamine, magnésium, dia tsy haiko io ambany io zany. Ireo zany tsy dia hoe tsisy dokotera hono, mikatina hono, izao hitanareo zao izy zao. Tsy mandray olona koa zany izy ny tena marina. Nivezivezy ihany koa ity renim-pianakaviana iray ity, nitondra ny vadiny Salama, mangataka ny fanatanterahany fanjakana ny fampanantenainy tamin'ny vahoaka izy noho ny fahasahiranana menjady amin'ny marary. Vadiko zany marary, izy aloha tsy voan'ny corona. Fa marary ny tratrana dia taty amin'ny hôpitaly Itosy izay nandeha dia nalefa nakeny Fenorivo dia niteny Fenorivo indray nandefanay nakaty nefa izy zao le rangahy io niteny fa any Fenorivo misy fanaovana test nefa tsisy aty amin'ny CSP2 fanjakana miteny fa paritaka amin'ny inona moa izy teo amin'ny CSP2 rehetra kanefa eto amin'ny CSP2 cité Itosy zao zay satria zay poniny aty dia io zao le tompona andraikitra ato milaza fa tsy misy ato. Aiza zany no alehanay satria le olona marary reraka andeha tongotra aiza nanao test zay tsy manambola hoentana mandeha taxi. Fanafody asena vidinay anefany amanetiny. Saika mitovy ny fanafody azon'ireo marary mandalo eny anivon'ny CSP2, vitamine C, magnésie ary paracétamol. Izay no ampiasaina hitsaboana ireo manana soratra aretina. Atony eto amin'ny CSP2 Karimandresoro 430 eo ny fitambaran'ireo olona nanao fizaham-pahasalamana nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny androany, ny ankamaroany tsy naheno fofona sy tsirokanina.
tonga eo zany le olona ka miprésente an'le sina traitena arak'ireo fanafody amen'ny fanjakana reo sisy test tonga ty amin'ny CSP2 fa zay manana le hoe définition de cas iny arakaraka le namen'ny fanjakana iny hoe rehefa ohatraohatra zao le sorotra retina zany hoe tsy maheno fofona tsy maheno tsirokanina de fa izy ary ny akamaroan'ny olona tonga eto dia ohatr'izay daholo tsy maheno fofona tsy maheno tsirokanina dia fa eritreretina zay le hoe cas suspect fa misy kosa nefa ny tena misy efa nitondra test avany vita test avany mihitsy manana certificat médical mihitsy izy asehony anay eto hoe efa cas positif dia manao traitement zay arakaraka le zavatra misy aminazy arakaraka le symptôme misy aminazy mitraitenay azy dia eo zany zay no miréféré après hoe référé eny amin'le hoe village voarandotapenako hoe pour test Covid-19 koakoa maina dia manao traitement zay 10 jours le traitement le olona vita io 10 jours io dia teneninay le olona aveo hoe raha ohatra ka sanatria miakatra tampoka ny hafanana na sanatria misy fivana raha vao misy fivana hafa mihitsy zany dia efa miverina ty amin'ny tobim-pahasalamana dia eo indray zay no mandray hoe inona ny fepetra tokony atao betsaka no mitarana ihany koa ireo marary no tsy fampino mpitsabo mandray misy ny CSP2 mpitsabo roa ihany no afaka miasa ankoatr'izay misy ireo toerana sasany lavitra toeram-pitsaboana toy itony ka voatery manao dokotera-tena ny akamaroan'ny olona mbola vaovao mifampitohy amin'izay na dia misokatra mandray ireo olona manana sorotra retina Covid-19 ara ny CSP2 sasantsasany eto andrenivohitra araka ny toromarika nomen'ny fanjakana dia misy amin'ireo olona no matahotra manatona ireny toerana ireny noho ny fiparitahan'ny aretina aingana dia aingana loatra ravina zafy mahinina sy Mathieu Prince hatrany iara-mahita fa mananika ny 200 mahery isan'andro ny olona voatily fantatra fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto amintsika ny eto Analamanga hatrany no mitana larana voalohany amin'ireo faritra petsaka marary 2.7 ny tranga vaovao androany iraina mony ainy no nitaotry ny aretina sy ny fiarovana ny ao an-trano misy ny fianakaviana sasantsasana no tsy mamonjy toeram-pitsaboana raha tsy tena marary mafy lasa toerana mampatahotra aloha zany zao ny toerany tobim-pahasalamana ankehitriny ny antony maro ireo olona milaza hoe na ny dokotera ary matahotra mandray olona marary ka raha za zany zao ohatra mivoan'ny gripana hoe manavinavy dia tao mbola tsy eritreritry ny andeha ho any amin'ny CSP2 ny tena olana mantsy ny onoony zany be da be dia tena matahotra nyty coronavirus ty koa ny olona dia tsy mandeha tobim-pahasalamana mihitsy ny olona zany zao raha ohatra ka marary fa zavatra efa tena hoe tsy zakany zay vao mandeha makany izy fa miaina amin'ny ady gasy ny hevoka rehetrarehetra tsy maintsy toretena amin'ny hevoka sy ny anina ohatrano tsy marary be kosa hoe dia andeha hoany rehefa tena marary be zay vao makany any dokotera fa lafom-baovao tsy mifanalavitra amin'ny resaka fahasalamana hatrany somary nahitana fiovana ny vidim-panafody amin'izao fotoana izao eny amin'ny farmasia vokatry ny fiparitahan'ny aretina Covid-19 anisy ny fanadihadiana izay nataony ireo fitiavana sy Andra Kotomalala manoloana izany nahitana fiakarany 500 ny vidim-panafody eny amin'ny farmasia eto amin'ny faritra Analamanga hatramin'izay nisy ny aretina coronavirus betsaka no manany ainy mitombo azy araka izany ny filan'ny mpanjifa ny fanafody asaingy ankavitsina ny manana fahafana ao amin'izany noho ny fahasairana lalina efa miatra amin'ny vahoaka fanafody lasa niakatra be le vidiny mety efa kelikely angambany le stock dia nampiakariny zareo le prix vitamine C acylide lasa nandray izy miakatra 2 fois plus 3 fois plus amin'ny maha-olombelona mamy miainy le fianakaviana koa misy dokotera dia tonga dia io daholo ny traitement ny ao an-trano somary niakatsakatra kely ny vidina fanafody amin'izao vitamine C le izy aloha zany le sery mamely foana dia aloha mihinana vitamine C foana ka le grippe mamely dia le mikoakoaka dia mividy an'le vitamine C zay aloha zao ny ataonay le hoe mividy an'le vitamine C zay no teneniny zany azo hohanina foana iny ohatrany hoe voan'ny grippe mikoakoaka zao cipcadine sy paracétamol reto ny vidiko reto paracétamol zao ny 100 ny ray ohatran'ny enalo zao vitamine C magnesium reny ataoko miaroaro vatana fotsiny amin'ny ankapobeny ireo fanafody manamafy ny hery fiarovana no tena be mpanjifa eny amin'ny farmasia
fa misy ny antony manokana everina ireo tompon'andraikitra eny amin'ny toeram-pivarotam-panafody ho antony fisondrotam-bidy. Fa tsy avy amin'ny pharmacie nefa vao amin'ny grossiste. Tsy haiko sasany hoe paraisiny mandeha avion, sasany mandeha sambo, sasany zay mampiakatra vidy ny fanafody. Ariary 30, telonjato. Eny misy spécialité miakatra tena vidin'olo tatoato vitamine C, vitascorbol, azithromycine, zay antibiotique, amoxicilline zay. Le olo paniqué be koa. Mahita dia hoe zao masitrana zao hoe dia azithromycine dia vidy azithromycine dao le tsy ataonjare stock le zao nampiasainjare dia tsy misy fa misy ordonnance avy dokotera tena marary le olo azithromycine. Casse bourse tsy tena mandeha firy fa be dia be. Fa gelmain tandis gelmain ndraika misy mandeha kelikely ihany. Raha ny teto amin'ny farmasia andavamamba manokana, olona mandina ny 3 isan'andro eo no tonga mividy fanafody amin'izao. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena momba ny amiana ara-pahasalamana dia nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa androany ny teo anivon'ny vovonana malagasy manarina ny firenena na ny VMMF nisy ny tafazay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany. Germaine Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Tsy mitsahamtombo ny olona mitondra ny tsimokaretina sy ny faritra ahitana ny tranga amin'izao fotoana izao. Naomby ve ny paikadin'ny fitondrana? Mbola misy piave ny vahoaka malagasy manoloana ny ady atrehany ankehitriny. Tena mifantoka amin'ny ady atao amin'ny aretina marina ve ny fitondrana? Atsara ireo grand travaux rehetra ireo aloha raha azo atao satria tsika zao n'izao fotoana zao tsy manana antoka ara-tsosialy sy ara-pahasalamana ny olona mba havadio mba affecteo le izy lay vola amena azy eo le crédit mba hoany amin'ilay côté social kokoa no mafy fa tsy le grand travaux satria nanoko tonga fanjakana rehetra eo tsy hitatsika amin'ny selatselana ohatrany teo aloha tsony lasa miady rery mbaoka amin'izao fotoana zao ka zany rehetrarehetra zany hoe zany hoe misy andraikitra be da be amin'ny fitondram-panjakana zay namela n'ilay fahavalo niditra teto Madagasikara kanefa miraviravitany amin'izao fotoana zao. Ilaina ny fijoron'ny vahoaka malagasy manoloana ny olana atrehany isa-tokantrano ankehitriny io. Tany amin'ny fidirany teto mihitsy no nisy zay non assistance de personne en danger zay ka mila manao requête collective zany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao mila miteny faro ao anatin'izao amian'izao dia hoe tsy mety tsony ty resaka état d'urgence sanitaire ty ka eo zany ny anton'ilay faharoa koa dia hoe raha mahatsiaro teny isika fa sahirana nona dia anjara antsika no verina fa manao mouvement à domicile tsotra dia mitenena isa-tokantrano kapohy ny vilisy vilany zo atsika zany mba atonga ny fanjakana hiaino atsika fa tsy arrondissement anankiroa ihany manana olona hoe firaisana voalohany sy firaisana fahadimy tsika tsy manameloka mihitsy amin'ny fandraisana hoe any firaisana voalohany sy ny firaisana fahadimy tena hoe zao ndrozy fa presque zay Madagasikara ray manontolo amin'izao fotoana zao ka raha mbola ohatran' zao foana le stratégie de riposte atsika bloqué eto tsika na ho firy taona tsika raha ohatra ka sala amin'izao no andraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra dia tsy ho tafavoaka tao anatiny ty Covid-19 ty Madagasikara dikany mila manova paikady. Nano ny heviny momba ny fahamaizan'ny birao ny ONE ihany koa androany ny teo anivon'ny vovonana malagasy manarina ny firenena na ny VMMF nasehon'izy ireo ny AI ny momba ity fahamaizana ity. Germaine Menjanahary sy Andry Rakotomalala trano no mitatitra ny vaovao. Isan'ny teraka resabe ny filazan'ny filoham-pirenena fa misy fanodikodinam-bola mpanjakana tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020. Tsy ny mpanao politika ihany fa saika ny mpanao ara-baovao rehetra no nanakihana io fomba fitenenan'io. Mazava mantsy ny tatitry ny Banky Mondialy. Ity ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ny RMDM ny 17 ny volana Jolay lasa teo. Ny tatitry ny Banky Mondialy nanomboka 90 jusqu'à 2010 dia fifatotsona anankiray zay. Faharoa ny vola azo avy any ivelany BDB fa maninana 5 millions de dollars ihany no voaresaky fa décaissé. Aiza ny sasany ho anisa vola na Boderozy vola tany amin'ny Solal nankaizy reny vola reny ianareo zany dia mieritreritra fa madio ianareo io aia vidiny force one reny ho fakahiteto-tsika ary tsy ho amelana io fa ho tadiavinay no mangarahara rehetra ary zay miantso ny rehetra zay manana dossier ianareo no eo fa ho tadiavinay ny dossier rehetra momba anareo ary tsy maintsy ho avoakanay
amin'ny fomba ofisialy horen-tanitra. Alarobia fa 15 ny volana Jolay 2024 may ny Braony ONE tetsy Antanina reniny fifanirifian-javatra ve hoy ny rehetra. Inona ny objectif an'le olona ny teny an'le hoe 2002-2010 dia inona ny objectif an'le olona tsy nanonona an'le 2002 nidina zany. Faharoa dia hoe ny grand dossier mahakasika ny environnement mahakasika an'ireo arena sarobidy rehefa mitentsika arena sarobidy dia na io azo na io vatosoa sy ireo grand projet samihafa zay mahakasika an'izay zany dia tokony ho fantatro anatin'izay ka nanamafy ity mpanao politika ity fa isan'ny miandry ny vokatry ny fanadiadiana momba iny famaizan'iny izy ireo. Nambarany ihany koa fa mitarika savorovoro amin'ny saim-bahoaka ny fisamborana sy ny fampidirana olona any am-ponja tsy misy farany ataony ny fanjakana ho an'ny izay tsy mitovy firehana amin'io. Mbola toetra amin'izay lafiny politika izay hatrany isika manoloana ny filazana mpanao politika iray tamina fahitalavitra tsy miankina teto Andrenivohitra fa mitovy ihany ny tima sy ny mapara dia namaly zany androany nisy lombaomboaka ny Madagasikara izay voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy. Germany Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Antoko politika manana rafitra mazava tsara ny tima. Antoko matanjaka eto Madagasikara. Manana ny fitsipoka amin'ny fehiazy ny antoko. Ary manana ny fotokevitra sy paikady fampandrosoana ijorony ho an'ny Madagasikara. Raha andretra mahita sy mahalala fa nisan'ny atoko lehibe anankiroa izay mpifaninana foana amin'ny fifidianana maro izay nisy teto amin'ny firenena ireo atoko ireo. Ny tima maraky ny teny filamatra netiny dia hoe mpanangana fa tsy mpandrava. 5 ny conseiller municipaux antiky Madagasikara eo amin'ny CUA. 3 ny andreo fikambanana misy an'io namana eo atao vovonana. Ka izay tsy anisan'ny maro anisa akory ny tiky Madagasikara raha ny fomba fijeriko dia anongana aka ny conseil municipal aka ny bureau permanent zany conseil municipal zany fa misy fotoana ny zavatra rehetra ary zavatra tsy nandalo tato anatin'ny eritreritry ny tiky Madagasikara akory izany kajikajy ara-politika ny fijerina azy kajikajy ara-politika fitadiava toerana ialana tsiny fa mivantana le fiteny hoe kajikajy ara-politika azahoana toerana no tadiaviny namana mba anasongadinany ny tenany ka dia ialana tsiny manana ny filoha manana ny barao politika ary manana ny fitsipika amin'ny fehiazy zany atoko zany. Ankoatra izay dia naneho ny heviny manoloana ny fisamborana sy fampidirana amponja olona izay miseho ankehitriny ihany koa ny tenany. Iza ao ambadika iza ao anatin'izao fitondram-panjakana zao no mahita tombony amin'ny fampidirana olona toy ireny any amponja amin'ny fitanana vonjimaika any amponja toy ireny mitondra inona ho an'le firenena mitondra inona ho an'le fitondram-panjakana mitondra fitoniana ve raha mangataka ianareo fiarah-miasa fiarah-metany vahoaka na iza tsy jerena loko politika ny ady atao amin'ny Covid-19 fa olona vitsikely toy ireny tsy mino mihitsy aho hoe olona toy ireny no ndeha hanozongozona na anakorotana ny fitondram-panjakana tsy mino an'izany natao hoe manana tanky ray avy ary reny olona reny nanana fitaovam-piadiana traiko mahery vaika olona 5 na olona 10 angamba izy nanao fihetsiketsehana teo raha tsy diso raha misy. Eo amin'ny vaovaon'ny fitsarana kosa indray roa taona teorian'ny tsanganany dia azo lazaina fa nahomby ny rafi-pitsarana misahana ny raha kolikoly na ny pôle anticorruption ny PAC maro ireo tompona andraikitra ambony voapanga tamin'ny resaka kolikoly teto amin'ny firenena sy ny resaka fanodikidonam-bola-panjakana no efa nahiditra ponja amin'izao fotoana izao anefa dia tandondomindova ny rafi-pitsarana miady amin'ny kolikoly araka ity fanadiadiana ity eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Ny 12 Jona 2024 no natsangana ny pôle anticorruption. Rafitra maleo tena hitsara ireo raha kolikoly avolenta eto amin'ny firenena. Nandritra izay fotoana izay dia 300 mahery ireo dossier efa nandalo tao amin'ny PAC ka nisongadina indrindra ny resaka fanodikidinam-bolam-bahoaka sy ny fisolokiana. Raha ny fantatra dia mandalo fotoan-tsarotra amin'ny resaka teti-bola ity rafitra ity izay azo lazaina fa misy akony lehibe amin'ny fanatanterahan'ny PAC ny asany. Misy fahombiazana izy io fa saingy izao tsy amena fanjakana ny entimahana ampy tsara hiasany tsara eo koa zany nahitana hoe misy fitiavana politika be ny fanjakana hiady amin'ny kolikoly nefa tsy ampy foana ny entimanana mbola hita ndray zao io amin'le loi de finance rectificative io fa vomaika indray na enana ina ihany izy ty hoe mitady vetsika amin'le hoe kolikoly tsy misy indrafo sa tenitenenina fotsiny satria zay ny fomba fanao mody tenitenenina fotsiny akana ny fomba vahoaka. Ankoatra izay dia nampanotantenan'ny firaisamonim-pirenena ny fisina tolo-dalàna iray ny volavolain'ny député Idy Alsan izay nanova ny andinin-dalàna mifeny ity pôle anticorruption ity.
noterena olanina teny amin'ny anteny meram-pirenena io tolo-dalàna io tanatin'ny ameana tokoa satria tsy nisy ny fanajana le 30 andro ilay délai maximum voafaritry ny lalàna andinian'ny gouvernementa izany. Ity farany moa izay nanaiky avy hatrany ilay tolo-dalàna ary nandefa izany teny amin'ny voamera juridika eo anivon'ny anteny meram-pirenena hodiniana. Ny 3 Jolay dia niditra olanina teny amin'ny anteny meram-pirenena io tolo-dalàna Idéalson io rehefa nandalo kely teny amin'ny gouvernementa ny 2 Jolay. Io tolo-dalàna efa lany io dia mampiaina ny andraikitra sahan'ny PAK. Miandry izay hevitry ny anteny meran-doolona sisa. Fa inona namaika? Ahoana re zany zay tenerana sy fampidina zay no tsy misy mihitsy eto amin'ny firenena, indrindra ny resaka kolokolo zay manabotry ny firenena ity, ny kolokolo avoleta. Ary indrindra le hoe anisany votoatin'ny resaka naika ny foanana atao zany dia le hoe tsy compétence mipaka atsony ny infraction économique et financière nefa io no tena betsaka indrindra. Fa nahoana loatra re? Dia maninona re mifanavozana ty atao dia roa taona aty aorianan'le fametrahana an'le paka zay fanavozana aombiazana amin'ity ady amin'ny kolokolo ity. Fa maninona aiza ny continuité de l'état koa amin'izany. Amin'izao fotoana izao dia misedra olana avokoa ireo mpivarotra voakasiky ny fepetrany fitondram-panjakana. Anisan'izany ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny Komma 17 hektara eny. Fanady adiny Noro Fitiavana rindra-tsary ny Andry Rakotomalala. Mikarakara ny entana tsy ho simba sisy no ataon'ireto mpivarotra fanaka eto amin'ny tsenan'ny Komma 17 hektara. Rehefa tsy navela hivarotra, vokany tanam-polo sisa no entin'izy ireo mody any amin'ny vady aman-janany. Tena simba tanteraka ireo tsy misy taveriny. Hitanao hoe masoandro be tsy naminana azy fa ireo tsy hoe mirakitra ireo na hoe ahoana fa tonga dia zao fotsiny ireo. Izay zao any am-bobo mipetraka. Amin'ny 10 marin zay miarana satria zay mandeha tongotra mialana. Manositra entana fotsiny fa amin'ny 12 dia efa mirava ny tsena fa mangataka lalana hivarotra malalaka melomana amin'ny vady aman-janaka. Tsy maintsy tonga eto izay satria zao le entana zany mora maina le entana. Dia tsy maintsy asina veriny iry ato tsena dia rehefa tonga indray dia paroa maramila sy ny polisy zay. Tsisy entana lafo tsisy inona. Fa fahasombany entana indray ary amin'ny BDP. Tena hatramin'ny etombohan'ny Komma nefa teto. 1997 zay teto. Zany hoe misy any aloha ny teo aloha nisy any azo hoe ny ranana fa zao tena tsisy azo ranana tsony. Any andre isaky ny distrika zany eto daholo no mivelona. Dia ay zany le fanampiana. Raha toka misy le fanampiana dia alefaso amin'ny délégué anay mpivarotra. Fa leto dia hoaty dia afaka mody zay mihiboka. Misy hoanina amin'ny vady aman-janakay. Rehefa taraikirety ato dia tonga dia hidina violon. Zay nge tsy mangalatra ka enjehana polisy. Dia efa foana zany le otana nefa tsisy raisina tsony. Mba ny fangatana izany zao dia mba hoe mba tokony amena mba fanampiana zany zay le mpivarotra fa. Anisan'ireo misehatra eo amin'ny resaka fivarotana atao amin'ny Komma ihany koa ity raim-pianakaviana iray ity. Avy any talata ny volonondry nandeha an-tongotra nitady vola mivarotra sakafo ato. Raha ray alariary ny tombony azy ho teo aloha, zara raha mahita 2 ariary sisa ao anatin'ny iray andro amin'izao. Zay zany mandeha lalana 2 kilometatra 3 4 5 vao tonga eto. Andeha hitady kely satria ny zany tena tsisy mihitsy. Tonga ety indray nefa ny mihidy mivavahady miambina amin'ny maramila. Dia tena sahirana zay mihidy trosy. Tsisy vola, tsisy horaisina, tsy hita izay atao. Mipetraka ohatrany tsy afaka mipetraka satria foaty eo zany. Ny angatana zany raha ohatra hoe mba jeren'ny fanjakana hoe mba tokony atao samy maso le tosika. Izao raha mahazo 10 000 sora. Zany sisa ny vola miditra. Indraindray za tsy lany entana dia maty ato. Mandidany 2 arivo mahery eo izy ireo no mivelona ato amin'ity tsena ity izay mila fanohanana avy amin'ny fitondrana. Tsy ny mpivarotra ihany fa na ireo olon-tsotra sahirana ara-pivelomana azy. Fa niezaka nitady lehiben'ny tsenan'ny Komma 17 hektara izahay hikaroka vaovao momba ity zava-misy ity saingy tsy tao an-toerana izy. Eo amin'ny lafim-baovao ny kolotsaina dia nanao fanambarana fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana mahakasika ilay fananganana kianja masoandro ao anaty rovan'ny vondron'ny fikambanam-be ny Andrina izay monina any ampitan-dranomasina. Nomen'Andriamanitra Misata sy Tahiriny Aina no mitatitra ny vaovao. Mivaky toy izao ny fanambarana nataon'izy ireo. Mahafaly anay vondrona fianakaviam-be aty ivelan'ny Nosy, ny fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana nasionareo ralahy, Avana, Andrina, manerana ny Madagasikara amin'ny fanoerana ny fananganana ankeriny sady tsy ara-dalàna ny kianja masoandro ao anaty rovana Antananarivo izao. Irina ary irarianay koa nitohizan'ny firaisan-kinantsika mandrapahatratra ny tanjona kendrena
dia ny fanesorana io kianja masoandro io mba hiverenany ny asiny anaty rova amin'ny laoniny indray. Manao siny ity fanambarany ity ny zaza maro lahy, ny Andriamasina Valina, ny Andriantompoko indrindra, ny Andrianambonin'olona, ny Andriandranando ary ny Zanandralambo. Hitantaratra amin'izany fa mbola tsy mifarana ny tantara amin'ny fanoerana ny fananganana ny Kolizea anaty rova. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika tao anatin'izay efa-bolana nisy nivalanaretina Covid-19 izay tany Brésil dia izy no firenena faharoa izay betsaka indrindra ireo olona mitondra ny tsimoka aretina eran'izao tontolo izao araka ny fanambaran'ny OMS. Fanadihadiny nomena Andriamana Misata sy Tahiriny Aina. Hatreto aloha toy ny any amin'ny firenena maro ao anatin'izany i Brésil dia ny tsimoka aretina indray no mametraka ny fitsipika, kanefa na izany aza dia efa nahitana fianana ny antotanisa ao Brésil ary fotoana izao efehezana ny valana aretina mba tsy ho toy ny teo aloha intsony. Hoy ny nambaran'i Mikael Ryan, talemy andraikitra ny resaka amenara-pahasalamana eo anivon'ny OMS. Efa manenika ny roa tapitrisa anefa ireo olona mitondra ny valana aretina Covid-19 any Brésil, firenena faharoa ao aorianan'ny États-Unis raha ny isan'ireo olona mitondra ny tsimoka aretina no jerena. Tao anatin'ny 10 andro anefa dia efa nisy fianany ny isan'ireo tranga vaovao marina fa mitondra ny valana aretina coronavirus tao Brésil raha oharina tamin'ny volana Mey sy Jona. Etsy ankilany nanakian'ireo tanàna hafa ao Brésil izay tsy nanaiky hanomezana chloroquine ho an'ny marary ny filoham-pirenena breziliana Jair Bolsonaro. Ny tenany izay anisan'ireo olona voan'ity valana aretina Covid-19 ity ary voaterina tokamonina tao amin'ny lapam-panjakana. Nanamafy ihany koa izy fa tokony hovoana avokoa ireo fivarotan-dehibe sy ireo vakotra rehetra mba hahafahana manarina ny toe-karena. Fa anisany nampanahelony maro ny zavatra nitranga tany Frantsa androany satria dia may ny katedralin'ny Saint-Pierre sy Saint-Paul tao Nantes tao. Mitatitra ny andinindin'izay nomena Andriamana Misata sy Tahiriny Aina trany. Nirehitra ny katedraly lehibe tao Nantes androany tokony tamin'ny fitora sasany maraina teo. 15 minitra tao aorianan'izay anefa dia mpamonjy voina misa 70 ny tonga tena toerana ka teo n'ireo ihany dia voafeny afo. Raha ny loharanom-baovao azo avy amin'ireo nanatry maso kosa dia avy tao anatiny ny atombohan'ny afo ary dia nanambara ireo mpamonjy voina fa fanahiniana ny dorany ity katedraly ity. Teo n'ireo ihany dia nisokatra ny fanadihadiana ho an'ireo tompon'antoka amin'ny fandorana ity katedraly ity, hoy ny nolazain'i Pierre Seine, mpanohy lalàna ao amin'ny tanàna Nantes. Ary toerana telo samihafa tao amin'ny katedraly ny siany afo. Ampatsiahivina moa fa efa may ihany koa ity katedraly ity ny taona 2790 ary voalaza tamin'izany fa mpiasa iray izay nanao fanamboarana tao an-toerana ny tompon'antoka tamin'izany. Dia ny maresaka tao Frantsa iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nentinay nanakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity herinandro ity. Ankasitrahana feno hatrany ny safidinao mandroso tapaka ny MBS na andro na alina ihany koa ianao eto an-toerana ny any amin'ny faritra ny any ampitan-dranomasina. Ankasitrahana ny teknisianina sy ny mpanao gazety mifalimetanana hatrany ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ary dia mirary faran'ny herinandro finaritra ihany koa. Samio Tenandriamanitra.